Eto dia miarahaba atsika amin'ny fotoana zay nifanomezantsika eto. Itondrantsika fanazavana vitsivitsy mahakasika ny toedrarà izay mahavoatontonona ny tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana zay fampiresahantsika, zay vaovao miely maneran-tany manerana ny Madagasikara ihany koa, zay hitatsika amin'izao fotoana izao. Eto dia amin'ny maha solombavam-bahoaka voafidy eto Mahajanga ny tena koa no itondrako an'izao fanazavana izao. Marihana fa eto atapy-tanànan'ny Mahajanga ity zavatra ity betsaka ny zavatra mifamaofao, betsaka ihany koa ny zavatra tsy mazava, ka izany rehetra izany tsy tokony ihinanam-bolony fotsiny ihany vahoaka amin'ny Mahajanga, ary indrindrandrindra fa ny vahoaka malagasy satria misy fandraisana bebe kokoa amin'ny fitondrana an'ity firenenantsika ity ny zavatra misy eto a Mahajanga. Inona moa no mahatonga an'izao resabe izao? Dia ny resaka intoxication alimentaire zay tao amin'ny restaurant anankiray malaza eto a Mahajanga, dia ny Coco Beach zany zay tsy misy tsy mahalala na tsy mahafantatra an'izany toerana izany ny zanaky Mahajanga rehetrarehetra eto atapy-tanàna na eto na any ivelany mahalala sy mahafantatra an'izany Coco Beach izany. Toerana tsara mandray olona ary tsara fandraisana ihany koa. Eto tsisy resaka politika na fankalana na fanenjehana, ary eto koa tsy resaka fiarovana be fahatany koa, na dia tsy mitovy hevitra zahay amin'ny resaka politika sy ny tompony restaurant, fa kosa ny rehefa zavatra heveriko fa marina ary tokony aseho ny vahoaka malagasy, ny vahoaka Mahajanga, dia tsy maintsy atao ny resahana izay zavatra izay mba ahalalany rehetra zavatra tena nisy. Oviana moa ny tranga io zavatra io. Teto a Mahajanga no nankalazantsika ny andro ny 20 Marsa teto amin'ny Repoblika Madagasikara. Andro natokana ho an'ny 20 Marsa, ireo fetindreo reny, fetindreo vehivavy zay natao teto niaraka amin'ny Première Dame sy ny filoham-pirenena. Zany no zavatra nisy teto, ary nisy koa ny fiarahana amin'ny sakafo zay nataondreo tamin'io restaurant anankiray io, zay iarahantsika na alala na afantatra taty aoriana zany. Maninona moa tonga amin'izay savorivory zay ny vahoaka eto Mahajanga? Raha nahita nareo anisany nanao publication tena koa, satria efa naheno tsaho manodidina an'io resaka intoxication alimentaire io. 8 Mars no nitranga io zavatra io. 9, 10, 11, 12 zay vo mamoaka an'izao vaovao zao ny gazety Tia Tanindrazana any Antananarivo. Tsy nahenona feo zany ny teto an-toerana, na ny station zay misy teto a Mahajanga, na ny tompon'andraikitra ny santé publique teto atapy-tanàna amin'ny Mahajanga. Tsy nisy nanao déclaration zany nandritra ny 4 jours eo. Tsisy filazam-baovao mahakasika an'io resaka intoxication alimentaire io na ndray amin'ny fomba ofisialy no ilazako eto. Fa tsaho no miely, tsaho no miparitaka. Inona no asany tompon'andraikitra ao amin'ny santé? Inona no asany hainao manjery ao anatin'izay zavatra izay? Resaka fahasalamam-bahoaka no resaka eto, ainy Tanindrazana no resaka eto, ary indrindrandrindra fa tafiditra ao anatiny ao koa moa zany ny filoham-pirenena mivady zay tratran'izay zavatra izay. Fa maninona no nafenina izay zavatra izay? Tsy nampahalalana
ny voaka amin'ny mahajanga. Rehefa nivoaka io zavatra io a maika de maika mihitsy ny communication rehefa avy eo fa nakatona ny restaurant ny Coco Beach. Fanakatonana avy hatrany a no setrin'izay zavatra zay tsy nahenona vaovao na kely aza makasika an'izay resaka intoxication alimentaire izay. Eo zany no mahatonga ny ahiahy amin'ity afera ity. Tena marina ve resaka intoxication alimentaire no tena kendrena ao anatin'ity zavatra ty. Fa maofao ny zavatra fa ho azavaiko antsiprieny izay raha zay rehefa avy eo. Inona moa no mahatonga ny olona rehetrarehetra samy manontany tena eto. Zany resaka intoxication alimentaire zany eto Mahajanga zavatra efa mahazatra zany. Raha ohatra ka hoe ataontsika hoe sakafo tsy madio na sakafo ataontsika hoe nilona elaela eto mafana miteraka an'izay intoxication izay. Resaka hazan-drano moa zavatra hafa koa iny. Fa ninona ny fanazavana zany a maika ny fitondram-panjakana amin'ny fandraisana an'izay fanapahan-kevitra izay. Bon, eto a tsy hiteny hoe ambony ny lalàna ny trano fandraisam-bahiny io sy ny restaurant. Tsy zay tiako avohitra eto. Fa rehefa izy a arovan'ny lalàna, fa rehefa izy a tsy arovan'ny lalàna, ampiarina amin'ny avy hatrany a ny fampiaran-dalàna, ampiakarina any Antananarivo ohatrany hoe tsy misy a tsy misy sampana fanadediana eto Mahajanga ary a tsy afaka manao an'izany fanadediana zany ny eto aminay. Fa voatery tsy maintsy ampiakarina any Antananarivo de zay ny mahagaga. Malaky ny fitondram-panjakana. Mampatsiahy anareo fotsiny ao ny tantara mba misy afahantsika manavaka hoe raha io intoxication alimentaire niseho tamin'le 8 mars io no ampitahaina amin'ny famoahana vary lo 50 conteneurs zay tao amin'ny porony Mahajanga. Azafady tsy maintsy voatery manonona anaran'olona ao sao de manadinitsika namoaka vary lo 50 conteneurs navoaka ny député Nina sy gouverneur Mouktar. Areto ny mampalahelo mitondra teny fiarovana ny fitondram-panjakana ny gouverneur manadio ny filoham-pirenena ao anatin'ity zavatra ty. Miaro azy fa hoe soketaina, miaro azy fa hoe aratsina, hoe avadika zavatra hafa izy ty. Fa manadino sahady monsieur le gouverneur fa ianareo namoaka vary amin'ny fomba tsy ara-dalàna, nanao fanaparam-pahefana sandoka andraikitra satria tsy asan'ny gouverneur mamoaka vary ao anatin'ny port zay 50 conteneurs navoaka tao nefa vary efa poizina io. Eto a tsy sakafo maloto intsony fa sakafo efa poizina 50 conteneurs navoaka ny gouverneur sy député Nina mbola député Amperinasa ao amin'ny porony Mahajanga namoana an'izany navidy teto Mahajanga ary naparitaka manerana Madagasikara. Efa tsy 50 conteneurs no tafavoaka tao tratra tao fa efa ambany an'izay natao amin'ny port na tamin'ny toerana nanaovana dépôt. Efa naheno ve tsika fanasazinan'ireo olona ireo na nogadraina ireo olona ireo fa toana votana ireo olona ireo fa hoe témoin ka asakasaky tsika zany mieritreritra an'izay zavatra zay. Fa maninona filoham-pirenena zay entitra androany tsy entitra rehefa député Nina sy gouverneur Mouktar no nanapoizina ny voaka malagasy. Zay zany no itondrantsika azy aloha voalohany mba haizanareo hoe moa ve mba important ihany ve ny fiainan'ny malagasy. Samy malagasy io na ireo olona vitsivitsy tratran'izay intoxication alimentaire izay na voaka malagasy na voaka ny Mahajanga ray manontolo zay inana varilo tao anatiny porony Mahajanga. Tsisy fanasazina eto fa fiarovana no natao an'ireo olona ireo. Itarantsika lavidavitra zany ny resaka eto juste hoe ty ampiatsahivoko fotsiny hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ity firenenantsika ity. Misy ny zavatra
ezana fenina nefa tsika malagasy mahaya sy maheno any rehefa aveo na fenina nety zavatra ity inona no tanjona zay no angatahako anareo filoha lavitry ny mpanao gazety mo raha maharaka an'ity vidéo ty anontaniako hoe inona ny antony sy ny kaleparitry ny fifandraisany eto Mahajanga inona no antony nanafenana n'ity zavatra ty raha tsy 4 jours tao aty arina no naseho ray zay faharoa gouverneur na eno fa hoe tao akaikiny tao député nina hono no narary tam le 9 fa maninona tsy nanao publication gouverneur nefa zay faran'olona tia manao publication tsy nahenona zavatra mihitsy tam'izany tonga tsika avy hatrany amin'ny fanakatonana za eto tsy miaro an'izaniza hoy zao fa tokony mametraka tsika zavatra hoe tsy misy mizana tsy ndrenila fampitoviana ny rehetra ao anatin'izay ary hoazavaiko amintsika eto ny antony mahatonga ny vahoaka Mahajanga sy vahoaka malagasy miahiahy amin'ity zavatra ty betsaka ary tsy vitsy ny olona zany mametraka remarque amin'ity zavatra ty fa maninona inona ny zavatra nisy teto Mahajanga rehefa tonga teto nanao conseil des ministres teto ianareo sy nitrangazy zao zavatra rehetra izao aleo ataotsika vaky bantsilana une fois pour toutes ho fantatra ny vahoaka Mahajanga ho fantatra ny vahoaka malagasy fa misy zavatra tsy mazava maro ao anatin'ity zavatra ty arisany misalasala koa ny tena koa arisany zay miasa saina koa amin'ity zavatra mandalo eto taptanana Mahajanga ity tsy zao irery fa ny vahoaka malagasy rehetra no mila fanazavana mazava makasika an'ity zavatra ity inona marina ny zavatra nitranga tao ny olana zany tsy misy mangarahara intsony eto amin'ny tany sy ny firenena na fenina io zavatra io fatratra ty aorina ty afaka manazava ve tsika androany fa hoe tonga ho azy ny famerenatsika fifandraisatsika amin'ny Comore tonga ho azy ve io apetraka ihany koa amin'ny filohan'ny republika izay question zay sy ny gouvernement Tarimantolo tonga ho azy ve diso ve ny analyse zay nataoko tamin'ny assemblée nationale tao zao de fa nilaza hoe misy fandraisany amin'ny volamena 49 kilo ny fanidina ny sistany Madagasikara tsy fandray amin'ny Comore hitatsika am'izany ny filalaovan'ity fitondrana ity ny fiainan'ny malagasy rehefa tombotsoany no voakitikitika nisy ny teratany malagasy andeha ody aty tonga ty Mahajanga ny ala avy any Comore izy ireo tonga teto Mahajanga tsy niraisina tsy nampidirina ato amin'ny territoire atsika ireo teratany malagasy ireo fa de naverina any Comore no ny antony ny volamena 49 kilo tsy diso ny analiziko tsy diso ny ahiahiko fa tena zay ny zavatra misy coïncidence ve ho anareo mpanaraka ho an'ny vahoaka malagasy ny vahandroany ny problème ny volamena ny vahany araka amin'izay koa nanaiky ny fanjakana malagasy anokatra ny fifandraisatsika amin'ny Comore tonga ho azy ve zay tsy nodinihina mihitsy ny hoe misy vahoaka malagasy maro fantiantoka ary manana activité betsaka raha ohatra ka hoe valeur no jerentsika eto valeur marchandise de betsaka kokoa ny vola azony fanjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy amin'ny fifandraisana amin'ny Comore no ny valeur ny volamena 49 kilo io fa nefa de nitapahatsika tsotra zao zay zany apetrako aminareo zay mba ahafantaranareo fa ity zavatra mandalo affaire Cocobis ty zany izy ty affaire mety ataotsika régional fa lasa national satria fomba fisainana ty zany rehefa misy zavatra anankiray mila hotratrarina rehefa tiana hotratrarina ninninona ny sakany eo zany tsy maintsy tonga reo zany am'izay zavatra zay tiako sitomina am'izay ny saitsika rehetrarehetra mba hafantatra ny zavatra tena misy marina ray zay ny fifandraisana amin'ny Comore faharoa ny projet parc solaire zay atao ampovoan-tanàna eto tapin-tanàna Mahajanga akana toerana 2 hectares tsy fantako hoe tena mba misaina normal ve tsika na ny mpitondra eto na ny mpitondra any amin'ny fanjakana Febe de ho ambakainareo mitsangana zany zahay eto
tafara tato fantatra fa lasa tany mpanjakana io tany ny fitimma io neritreritra ao mety tsy ny fahalalako hoe privé zany fitimina zany nanana ny projet teo zany dia nanany commune vola dia nanany fanjakana etra dia rehefa tafara taty tapotapoka teo tsy nandalo amin'ny tsy nandalo délibération tsy nandalo amin'ny conseil municipal tamin'ny fitondrana teo aloha sy fitondrana zao tapotapoka teo lasa tany fanjakana izy lasa tany commune dia zay ny mampametra-panontaniana raha ohatra io parc solaire io zany atao amin'ny toerana zay ampivoan-tanàna eto lasa tany mpanjakana dia lasa ho taniniza koa io rapitra tonga ho azy ve no antony no safidiantsika ny place io ametrahana ny parc solaire io sa misy zavatra baraingo maro aorinan'izay satria rehefa tany mpanjakana moramora kokoa mamerina an'io na mampanofa an'io na manome an'io olotsotra dia iza no azo an'izay asa azonareo zavatra tiako atongavana eto problème ny mazoenga ny arabe ivarotan'olona ny trottoir tapitra ivarotan'olona eto tapitana Mahajanga satria tsy misy tsena nefa misy toerana am'izay tsika tokony anaovana tsena tsy anaovana tsena fa ametrahana parc solaire asa azonareo ny tiako atongavana tsy manohitra n'ilay fametrahana parc solaire zahay fa maninona ny 2 hectares no alaina eo amin'ny fitimma ametrahana 2 mégawatt dia rehefa aveo koa zany mifindra toerana hafa tsika metraka 3 mégawatt fa maninona io 5 mégawatt io ataonareo amin'ny toeran-kafa zay malalaka mahatafiditra na 100 mégawatt na 200 mégawatt zay itiavanareo azy misy toerana tsika tsy atao any fa terena atao amin'ny centre ville eo izy io ho hitatsika ao toy izay fa tsika zao mbola amin'ny fiandohan'ny tantara roa zay misy zavatra mampiayahy ny fifandraisana tamin'ny Komoro ve ny fiverenany fifandraisantsika amin'ny Komoro zao ve tonga ho azy raha izay faharoa tonga ho azy ve nametrahana ny projet parc solaire eto ampovoan-tanàna ny Mahajanga amin'ny tany mpanjakana roa zay fahatelo tonga ho azy ve ny fanidina ny orinasa Bidco zay misy amintsika eto tonga ho azy ve reny matoa miresaka atsika manana profo ary mahafantatra hoe ahoana ny fomba fisainandreo olona zay mitondra reo inona ny zavatra mila tongavandreo moa ve fanavotana an'ity firenena ty marina sa fitiavan-beko iny fitiavantena hanika na zavatra ampandroso an'ity firenena tya toerindreo ary nizaniza no miezaka mila navitra an'ity firenena tya potena nizaniza mila mandraharaka rehefa mifanojo amin'ny interendreo potena zay ny zavatra misy amin'ity firenena ty resaiko zay Bidco zay fa tranga fahatelo tonga ho azy ve fanidinan'io za tsy resaka ny akoalma ireo sehatra ny mpanjono eto ny jono resaka crabe regny mbola tsy resahintsika fa miresaka zavatra lehibe tsika io maninona moa zao mitarika antsika amin'izay zavatra zay zany hoe misy fandravana ao misy fanodikodinana fananan'olona ao azonareo tsara zay zany mahatonga ny olona rehetrarehetra samy miayahy hoe inona ty zavatra mandalo ty inona ny zavatra misy eto ty tena marina ve resaka intoxication tokoa sa tena mifono zavatra hafa ao ambadika ao zay no mila voaboasantsika eto ary zay koa no andrasana amin'ny fanjakana koa hitondra fanazavana officiel telo no lazaiko teo zay fa ny tena mampiayahy ny zanaky Mahajanga ihany koa dia ny Zaha Motely dia hôtely lehibe anankiray nanana ny tantarany teto tapitana Mahajanga tsy mahafantatra an'izany rattaché amin'ny ministère-ny tourisme izy io inona zavatra nisy tatorina mitovy amin'ireo fananam-panjakana rehetrarehetra potena dia rehefa potika izy rehefa aveo alaina mora isan'ny tafiditra amin'izany ny Zaha Motely eto Mahajanga ahoana moa no isaintsainanao hoe tanàna anisany be mpitsidika eto tsy anisany fa voalohany be mpitsidika eto a Madagasikara raha ohatra ka tourisme interne no asianteny dia tapitanàna Mahajanga io no tsy diny malagasy maro anisa eto a Madagasikara dia ny
hoe maty hôtely io. Resy lahatra ve nareo fa tsy misy mpizahantany eto Mahajanga? Laharana voalohany Mahajanga ao anatin'izay nefa de maty hôtely tsara tarehy io amoron-dranomasina ary nalaza io. Zany ny fomba fakana arena eto amin'ny firenena. Rehefa mpitondra mila haka fananam-panjakana de potehiny le izy. Manana ohatra amin'izany tsika ny resaka jirama, fananam-panjakana io. Ahoana jirama am'izao? Aizany jirama am'izao? Potika jirama. Détournement de milliers de milliards. Ao amin'ny jirama, tsisy enquête, tsisy ninninna fa zay teo gadraina ihany no gadrainao mba hafantarana hoe miasa reo. Aizany Hermady am'izao? Fananam-panjakana ny Hermady. Potika. Io frais miaka midina io. Androany 4 millions, rapito 5 millions, 6 millions, 7 millions Majunga Antananarivo. Ankoatran'izay avion tsy mandeha pani lava. Potika de rehefa avy eo jerenao reo no mandraharaha ao anatiny ao. Jirama reo no mandraharaha ao anatiny ao. Mpitondra e consort ny resahiko eto zany. Aiza secret aiza? Aiza secret na tsika miresaka zao? Problème amin'ity firenena tsika ty. Zany no fitondrana misy mijoro amintsika eto mamotika arem-pirenena de rehefa avy eo alainy. Tsika fa tsy resaka ny fanondranana andreo arem-pirenena reo antsokosoko. Fa tsika eto le fananana zay misy mitsangana potena de esorina. Io za hôtely io zany. Rehefa tamin'ny conseil des ministres nafenina foana ty zavatra ty. Satria zaho menatra raha ny tantarany Komoro efa tsy ndrasaiko izy io mivoaka io samy afabaraka isika rehetrarehetra. Ny fitondrany Rajoelina no manao ny ataony de ny voaka malagasy rehetrarehetra no afabaraka. Zay io zavatra misy eto. Tsy resahintsika iny fa tsika iresaka ny Zaham hôtely. Fananam-panjakana io rattaché amin'ny ministère-ny tourisme. Rehefa nisy ny location gérance zay nataon'ny ministère, mba efa naheno an'izany ve nareo? Nisy ny appel d'offre ve? Zaho eto Mahajanga tompon'andraikitra solom-bavam-bahoaka tsy faiky tsy nolanina fa lany fidimbahoaka. Tsisy raha lalako makasika an'izany. Za tsy mahafantatra an'izany fa par hasard heureusement nantsoindreo zao tonga tamin'ny conseil des ministres ny enregistré ny ainy ny enregistrement eto tsy vocaly fa miainy manoratra note de mijery ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao. Nanaraka tsara zao ny fomba nitondrandreo le conseil des ministres. Teo zao gaga fa ministre concerné, ministère en tourisme, ministre en tourisme, de nametraka proposition, anaovana location, contrat de bail, anio Zaham hôtely io. Taiza no nanaovana appel d'offre makasika an'io ho an'izay olona lina. Nisy an'izany ve teto Mahajanga? Raha nisy mety ny konokonoina tao. Fa mangataka anao madame le ministre hitondra fanazavana feno makasika azy io fa efa nanonona anarana société telo anao tao. De ny anankiray amin'io efa tsara toerana amin'ny fitantanana an'io Zaham hôtely io. Alohany anoho izantsika an'io resaka io zany mampalailo anatiny ny olona rehetrarehetra eto zany ny mpitondra eto zay miaradi amindreo tsy hiaro intérêt-tsika mihitsiny. Tsy hitsangana amin'ny intérêt-tsika mihitsiny. Fa samy mangina samy makao azy satria toerandreo no arovandreo de ny vahoaka malagasy no avidindreo. Zay ny zavatra misy. Mila onam-panofaina mandritra ny 5 taona io na filoham-pirenena aza fitahin'io ministra io. Satria fa misy ketrika ambadika izy io. Fa heureusement ny capta réseau ny filoham-pirenena ny verina tampoka na fantatra fa trop loatra ilay 50 taona ampanofana an'io hôtely io. Mba niteny teo ny filoham-pirenena tsy fiarovako azy hoe fa maninona moa raha vidy raha ohatra ka zay 50 ans zay no dureny ampanofana an'io hôtely io.
tsy nanekatra amin'ny farany filoham-pirenena ho 50 ans. Ino zany everitsika amin'izay satria fa misy namana zany aho mahazo an'izay fampanofana ny hôtely io efa nekena satria anankiray efa tsara toerana ho izy manisy nantany filoham-pirenena hoe firy isan'ny Bengalo tsy voavaly ny ministra zany. Ahoana nefa anao andeha hanome zavatra olona anankiray nefa tsy eo anao tsy hainao na tsy manana donné anao mahakasika ny hoe firy no isan'ny Bengalo tsy voaisany zany, firy ny isan'ny chambre tsy voaisany zany, tsy nanana valiteny izy mahakasika an'izany. Fa nefa fananaiky zany izy fa misy tsara toerana zany ny société anankiray amin'ny telo zay nifidindreo taiza nanaovanareo an'io, inona no critère nahafahanareo nanome an'io andreo olona reo. Tsy maintsy ho fantatra ihany io rapitso hoe iza no nahazo an'io fa tsy nanaiky hatramin'ny farany filoham-pirenena aleo mba atao 15 ans ny fampanofana de renouvelable rehefa aveo rehefa hita fa mandeha. Jeronareo amin'izay zavatra zay hoe misy zavatra zany ao tsy mandehandeha ho azy fa voakajikajy mahakasika an'io zaha motely io. Zay no mahatonga ny olona eto gaga hoe ampanofaina iza le société efa niteneny le société fa amin'ny teny anglisy izy malakilaky no nanonona azy de tsy vitako ny note azy fa tokony amoaka nareo mangarahara mahakasika an'io zaha motely io satria fa nanam-panjakana io zay miorina amina eto ary mitondra ny laza ny tanàna anay. Zany rehetrarehetra zay zany mahatonga an'le olona zany vaky taraina eto vaky fisalasalana eto matahotra eto raha ohatra ka ilay orinasa mitondra rereny mahajanga koa eto ho an'ireo tanora zay misehatra amin'izay resaka restaurant zay restauration azafady hôtellerie no voakitikitika ao anatin'izay. Milaza ireo zay mahay miaro mahay mitondra fanazavana ao anatin'ity zavatra ity fa fanasoketana io zavatra tena nisy marina io zavatra ohatran'izao. Raisiko foana tenin'ny gouverneur hoe gouverneur Mokhtar resaiko eto sy lalatina raha zafindravà le maty lalatina ariety azafady maro koa magnara mitovitovy fa raisiko ny tenin'ny lalatina sy Mokhtar ny vakiko na raiko be deaibe ny communiqué taondreo miezaka manadio ny fitoram-panjakana ao anatin'ity zavatra ty. Nisy antony maromaro ny tany saiko mametraka ayahy anay zanaky mahajanga makasika ny fananany tanàna zay misy anay. Miezaka manazava ny gouverneur fa hoe ny restaurant zany dia io ihany no mikapona fa ny hôtely dia sokatra mandra-pisiany fanadedina mihidy aloha io eto ray zay. Faharoa efa laza ratsy no miparitaka amin'izao nefa hatrizay record io toerana io ary malaza io toerana io eto tapitanana mahajanga tsisy olo afaka mandany zany ary tsara koa ny service ao. Fa io toerana io zany ho tsara fantatra ny voaka malagasy ny zaha motel zay efa misy zavatra ketrehina hafa sy lay Coco Beach dia eo amin'ny 100 mètres zany nelanelana samby amoron-dranomasina io fa le anankiray zany miplacé kokoa raha ny resaka architecture zany no jerentsika ny hôtely anankiray sy ny anankiray satria ny anankiray tranainy ny anankiray vaovao 100 mètres izy io. Raha 100 mètres nelanelana izy mazava ho azy amin'ny fomba fisaina tsy miangatra dia ho lasa concurrent zany izy roa reo. Ny anankiray efa manana avance efa lasa lavitra ny réputation nefa izy tratra an'izao zavatra zao. Amin'ny fomba ahoana moa no andresenao lahatra anay voaka malagasy monsieur le gouverneur eto milaza anao fa hoe hôtely misokatra fa ny restaurant ihany no mikatona na idy. Monsieur le gouverneur tsy raha hoe reto ny lazako anareo tsy mipetraka amin'ny tarehy tsy mipetraka amin'ny volo tsy mipetraka amin'ny kolera ny fahendrena sy ny fahatsilovan-tsaina. Rehefa tsy te saina anao na malama karakory volonao na fotsy karakory anao na manan-karena karakory anao petraka ho draba foana ny draba raha ohatra ka zay ny fipetraky. Eo amin'ny 10 km miala ny tanàna Mahajanga le toerana zany rehefa jerenao Ambourvy 6 km io toerana io amin'ny 3 km eo amin'ny 9 km zany hoe mitety toerana betsaka izy io ary toerana betsaka mpizahatany raha eto tapitanàna Mahajanga.
rehefa tsy misy restaurant zany io hôtely anankiray io hôtely lehibe anankiray io mazava ho azy maty hôtely io zay nge le afetsena ao anatiny takatra n'olona zany monsieur le gouverneur tsy mila manazava anao tsy mila misolelaka anao fa ny fanazavana zay ataonareo zany de fanazavana hoe magnadrabadraba olo sy ny magnasagnagna olo magnamola olo idianao le restaurant dikan'izany maty ho azy le hôtely fa nidinan'io tsy ho fantatra betsaka ny olona nidianareo zavatra eto Madagasikara tsy miverina hatreto isan'olona zaiko am'izany io Bidco jerevonareo ny Akomasy any Besalampy Akoalmaza fady zay nidianareo tsy misy mivaha hatreto rehefa tsy mifanaraka aminareo de dikan'izay zany efa victime zany io hôtely Coco Beach io izy andeha andehany amin'ny 9 km 10 km nefa tsy sakafo zay de tena coïncidence ve io fanapahan-kevitra io sa zavatra efa netidena mialoha de zay ny fipetrany ny olona tsy te hanakatra zavatra lavitra ihany no mety abadoinareo amin'io fa tsisy tapitra zay betsaka loatra ny zavatra tsy manjary atao tapitanana Mahajanga betsaka ary anareo zany isany miasa manao zay zavatra zay manampy ny fanjakana foibe ho an'ireo olo zay fa tsy valahara zatra manao zavatra tsy mety am'ty firenenantsika ty zay zany no mahaberesaketo misy ahiahin'olona zany amin'ny fanapahan-kevitra zay noraitsinareo haingana loatra haingana tsy arakaraky ny alehibeny le zavatra nisy no décision zay niraisinareo eo no mampametraka ny ahiahin rehetra hoe ny olona rehetrarehetra manambola ve deputehina ny olona rehetrarehetra tafita ve enjehina na miaradia aminareo fa rehefa mifandona amin'ny interenareo de tsy maintsy karapikinareo fa izahay ny orinasa aminay ty idianareo ny mpanambola aminay ty serenareo gadrainareo zay zany no mamperitreritra azy hoe inona marina no mila ataotsika ty azo atao ny famaizana n'olona rehetrarehetra zay manao zavatra tsy mety fa kosa malaky loatra raha ohatra ka hazandrano ara io de zay zany zay vo iverina anareo raha ohatra ka hazandrano manko tsisy afaka miantoka an'izany fa raha resaka loto izy tandrevaka izy am'izay ka maika loatra le izy nefa nisy nanao zavatra tsy mety moatra an'izay taloha teo de nitazaninareo fotsiny tsisy zavatra niraisinareo ka eto zany mahatonga mitondra fanazavana zany betsaka ny conseil des ministres nataonareo taty de natsikaritra zahay fa misy zavatra kendrenareo eto Mahajanga isan'ireo ny tanisaiko reo ny anankiray nadiniko teo makasika ny toerana rehetrarehetra malalaka any petite plage baiko avy any amin'ny filoham-pirenena mihitsiny fa hoe ny toerana malalaka rehetrarehetra zany any petite plage tsy azo anaovana fangatahana intsony ary refesina faran'izay aingana dia anaovana projet présidentiel mieritreritra zany président de la république fa ny olona vahoaka malagasy mino azy ny ankabetsahany malagasy de mino any zavatra lazain'io amaroan'ny toerana malalaka eto Mahajanga moa zany any amin'ny toerana zay sensible zay mety ametrahany infrastructure makasika resaka tourisme io no tsy azo angatahina intsony zany hoe ny olona rehetrarehetra zany tsy afaka isehatra amin'io fa projet inona ny projet ataonao amin'ny toerana touristique be mipetraka mazava hoe petite plage zay le teneniko hoe fitondrana firenena tsy mazava zavatra ohatran'izay hoe walaina tsy azo angatahana io fanaovana projet présidentiel inona ny fampanantenana nataonao ty ka vitanao na ny lalana zay nataonareo namboarinareo zao fa tsy mahita olona miasa am'izao lalana lavadavaky napetrakinareo anareo nandeha tsisy zavatra mandeha ntsony am'izao ho asa ho hitatsika moa zany après 3 mois izy niteny anao teo fa hoe ho vita daholo ny zavatra rehetrarehetra miandry an'izay 3 mois zay zahay efa lasa aloha hatreto ny herinandro de ho hitatsika zany fa ho tratranareo ve hanao an'izay asa zay ary ho ataonareo ho tohizanareo izy zay zany no mahatonga atsika miresaka eto dia ny fisiany tsy maty manota ny fisiany afetsifetsena madinidinika ny fisiany fandravana fananan'olona amin'ny tsy misy antony famonoana ny activité ny namana zay manao zavatra tafita de tsika zany samy miravoravo tanana eto tsisy olo ifanampy zany tsika
tsisy olona ifampiaro ve tsika izy ary no tavandraina amty tanànatsika ty izy no tavandraina amty firenenatsika ty mitovitovy scénario jerevonareo problème laka arivo amizao ino zavatra misy ao Antananarivo ivato amizao jereo n'olona menomenona de jerevo ny fanazavana zay tsy misy andraisanao azy tsy mandrava mandrava tsy mandrava betsaka fa mitsika ty zany moramora ny azahoandro azy fa nivoaka ny Antananarivo mijoro rehefa misy zavatra hitany fa tsy mety izy mijoro ary tsy manaiky fa ny antsika eto Mahajanga moa zany zay efa voapepo de tsisy olo masametsika zay voa ihany ny voa zay voa mangina ary ny olona zay mpitaty rakena zany mezaka manazava amitsika fa io ange namana Coco Beach io ange nefa rehefa jerenao zany ny toerany no arovana ary rahana izy manao an'io zavatra io inona ny mamahay anareo amin'ny andro 23 heures nareo mitondra fanazavana makasika ny resaka Coco Beach fantatra nareo fa zanaky ny tanàna mba tafita iaran'izao zavatra izao zay ne le anitarako an'le le fanazavana zany noentiko reo kavitsivitsy mba ahafahatsika zany manakatra ahoana ny mode de fonctionnement ty fitondrana ty am'izao deuxième mandat zao resaka pillage resaka fandravana arena fotsiny manahirana andreo am'izao zay zavatra mety ahodina chiffre atao chiffre satria manomana ny fialana am'izao satria troisième mandat tsy azo atao tsy fantatra na misy anton-javatra mety anosika ny fanesorana andreo amin'ny fitondrana fa zay zavatra mety avadika chiffre am'izao betsaka moa ny fanazavana fa ho hitatsika foana ireo zavatra mampiayahy ary tsy maintsy ampafantarina atsika eto ahoana ny fomba fakana arenatsika tsika voaka malagasy famadihana ny arem-pirenena fananam-panjakana avadika ho fananan'olo tokana ohatran'izay ohatran' io nilazaitsika teo zany lasa contrat mandeha ny 50 ans no minsiste madame le ministre amizay tsisy olo maharaka koa de fa avadika fotsiny rehefa aveo efa betsaka no efa azo ny fananan'olona manokana ny fananam-panjakana ary mbola toizana io pratique io zany tena mampalahelo lay toetsaina zany raha izao toetsaina zao no andrasatsika na firitona zay mampalahelo lasa iteniteny foana eto de aleo ho faraparanatsika ny resadresaka raha mbola toetsaitsika tsy possible androsotsika salany miandry an'Ali Abdallah hananjanaka zay zavatra misy eto président Ratsiraka moa fa nilaza fa hoe foazonareo raha ohatra ka mandroso Madagasikara le toetsaitsika ne tena tsy avitra toetsaitsika tsy toetsain'olona hitondra firenena toetsaina io présidentsika io zavatra hita maso ihany no manahirany azy zavatra talakin'ny maso izy ny gasy rehefa hitatsika maso de tafitra ny zavatra mafinaritra foana no manahirany azy fa ny zavatra maso tsy anatin'ny priorité ndreo resy lahatra zany nareo fa io présidentsika eo anavitra atsika inona moa ny fanapaha-kevitra atao makasika andreo volamenareo averina eto Madagasikara inona ny fanapaha-kevitra nambaran'ny président hoe tsy maintsy miverina eto an-tanindrazana ireo volamena rehetrarehetra reo ary anaovana saso za tsy naheno ndraiky hatreto fa président olona mpanao asaso talohana président azy ary ihany koa ny association ndreo nahavita nanavitra nyty firenenatsika ty de resy lahatra nareo fanaovana saso io volamena io ny teto amitsika aza nivadika vy tsy nanaovana an'izany asaso zany de androanytsika zany io volamena jiaby io averina eto Madagasikara de anaovana saso tsisy hoe anarenana ny fanabiazana eto Madagasikara atokatsika ho an'ny fanabiazana eto Madagasikara atokatsika ho an'ny fotodrafitrasa makasika ny fandraika amin'ny resaka fanabiazana izay potika tanteraka am'izao tsisy an'izany anaovana saso zany hoe ohatra ny volatsika ampidirina amin'ny jirama zany hoe fanjakana fitoram-panjakana mampiditra vola milliard de milliard ao amin'ny jirama de rehefa aveo tatazana amin'ny makarakara zany de mivoaka any foana koa le vola ampidirinao de mivoaka toeran-kafa zany zay zavatra misy amitsika eto zao volamena reo zany hanaovana asa soa anareo no mino an'izany fa za tsy mino ary za matoky avoaka malagasy koa betsaka koa no tsy mino fa izy tena no milaza an'izay zavatra zay zany eto de miteny rehefa tsy ova io toetsaina io
nizaniza izy tsy androso ty firenenantsika ty tsy sarotra mampandroso an'ity firenenantsika ty fa mila mpitondra entitra ary fametrahana fanarahamaso amin'ny rafitra rehetrarehetra zay mijoro eto amin'ny tany sy firenena ampodiky foana rehefa tsy hiverina amin'ny lalam-panorenana atsika tsy ampiatra n'io lalam-panorenana io tsy sandro ny androso ty firenenantsika ty izy eo de fa hoentina am'izay mety itiavana azy ty firenena ty rehefa midofitra makalesona mifindra toerana koa midofitra makalesona fa tsy misy lalàna velona arahina eto amin'ny tany sy ny fanjakana zao mahatonga an'izao fantrana zao ny zavatra ataondreo tsisy mpitondra voasazy zany eo tsisy olona mpiaradia amindreo voasazy zany eo zay halako bika sy tiako tare ihany no iarany fanasaziny eto rehefa olon-kafa manao zavatra zany maika de maika ny fitondrana mampiatra ny lalàna fa rehefa ny olona ho miaradia aminy de tsy misy ny fampiarana ny lalàna izy no entiko teo zay hoe tsy méplacer gouverneur Mokhtar sy Nina hitondra fanavana mahakasika an'io resaka intoxication alimentaire satria io raha mbola intoxication ny anareo efa empoisonnement nefa tsy nisy zavatra natao anareo teto mahajanga tsy nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny fitsarana mahakasika an'io fa nanavotra anareo no nataondreo hoe témoin nareo malgré signature nareo no namoaka azy io tao tamporo ny raha itapoko itapirenena zany ka za izy ho antsika pretendrazana ato no sehatra fa atsika mifanakalo hevitra ato tsika mifandray mifamoaka hevitra ato ho an'ny firenetsika aza mety mitahy zavatra tsy manjary zany eto mbola mipodiko eto aza vonoina ny mpandrahara aty ny sazy mety apetraka amin'olona fa ny mamono ny activité ny sasany amin'ny objectif ny sasany zay zavatra zay tsy mety raha tsika manaiky zay ny olona manao tsy mety sazina ny rehetrarehetra fa mba ampitovio aza miangatra nareo rehefa ampiatra lalàna zay fa ampitovio ny rehetrarehetra engane mba isokatra io hôtel io moa fa misokatra io restaurant io mba tsy amono aza fetsifetsena zahay fa zahay tsy drabane zahay tsy bado zahay mahafantatra zany grand hôtel tsy misy restaurant zany zavapona zany aizany hôtel lehibe tsy misy trano fisakafoanana zany tsisy aza mifamitaka eto tsika zay moa zany izy sorako anareo nanaraka sorako anareo ihany koa mankahery am'izay zavatra ohatran'ity ty ady ho tanindrazantsika tolona ho an'ny tanindrazantsika hitatsika ny complicité zay misy eto ny complice zay ataony mpitondra fanjakana eto zaho solom-bavambahoaka mangataka ny mba hafantatra ny zavatra eo tsisy manome vaovao tsisy an'izany tsy fantatra anay zay tsy mahalala an'izany tsy efa hôpitaly mihitsy no nanontaniako mbola milaza hoe tsisy an'izany ato nefa manao fanambarana gouverneur rehefa avy eo ao am'le hôpitaly marina misy an'ilay olona marary hitanareo am'izany manahirana mieritreritra azy ny asa fanaovan-gazety eto zany efa tsy mipetraka amin'ny tokony izy lasa mitsikombakomba amin'ny zavatra tsy manjary mampalahelo raha tsy ampiakatra ny afakandro amin'ny anao manjery mirahina izy reo fa rehefa hiteny vaovao marina ho an'ny vahoaka ny mahajanga tsy milaza izy reo tsy miresaka aizany anao manjery jereo nareo noho ny tsy fitiavanareo ny fanaovanareo politika ary tsy mahanetra nareo zao nareo afabaraka zany hoe kay nisy io zavatra io de ny any mpanao gazety any Antananarivo no mamoaka vaovao misy eto amitsika za tsy miteny mpanao gazety rehetrarehetra no manao an'io ny haino ny tompony hainao manjery ary ny tompona andraikitra ny hainao manjery eto mitsikombakomba amin'ny zavatra tsy manjary misy von'olona eto tsy mety tantaraina sitrika foana io mampatsiahy eto zao matombo resaka manana preuve asitriky ny fanaovan-gazety ny mpanao gazety amitsika eto zany tany aiza moa narany ty toerana ty tany Amborovy nisy sécurité maty inona ny fampilazam-baovao natao gardien maty satria namandreo le tompony société manana sécurité tsy teo lazaindreo satria manimba réputation ary tsy nisy fanadihadiana lalina makasika an'io faty io hatreto za tsy naheno fa fantako fotsiny tsy nisy tatitra ny verina amiko aty makasika an'io de nijanona ny fianakavian'ny maty
de zay ny asa fanaovan-gazety zany tsy namatsika rehefa mizavatra hamono antsika na vahoaka ray io na vahoaka ny majanga tsy vaky volo satria zany solombavam-bahoaka zany mitondra hetahetam-bahoaka feom-bahoaka amin'ny fomba ahoana moa sakananao tsy akatra amin'ny anao manjery zay no mahatonga ny teny hoe samby ho tsarainy tantara atsika rehefa tsy ho marina atsika mivatatena atsika de io zanahary mangala baraka atsika eo firy fois zay mandalo eto raha mandalo mangala baraka amitsika majanga eto zavatra tokony hitondranareo fanazavana tsy miteny anareo fa vaovao andavanandro fotsiny anao voakanareo apetraky fotsiny zay teny zay ho anareo namana mpifandray marina fa hoe manao politika ny tompony anao manjera fa mba lanjalanjaina ihany ny zavatra atao mbola eto tsika ato ampazy tsika zany mifandray miresadresaka mifanakalo hevitra ho an'ny tanindrazantsika mba tsy ho vetavetain'olona ohatran'izao ty firenenantsika ty atao amin'ny fomba hitondranantsika zao zany tsy hanavitra atsika mihitsiny fa vao maika mampilentika antsika ka mila fahatongavan-tsaina mila fandraisana andraikitra fa tsy ho tafavoaka atsika raha ohatra ka samby miraviravin-tanana eto de ifanometsiny ampio zay mahavita fa zay ihany no afahantsika manova ny toe-tsainy reo mpitondra atsika reo tsika tsy manaiky zany io volatsika io tsika no manakarama ny mpitondra ny fandanina rehetrarehetra ataondreo dia ny volam-bahoaka reo natrosa io mbola vahoaka ihany koa no anefan'io ka tokony ho sarotiny tsika rehetrarehetra amin'ny hoavitsika indrindra fa fananatsika voajanahary zay napetraky ny zanahary eto ireo lova napetraky ny ray aman-drenitsika aoka tokony ho sarotintsika fa tsy hoe fananam-panjakana fananam-bahoaka de olo tokana no iainaminy igalabinaminy izy sy ny fianakaviany sy taranaka mamparana tsy azo ekena zany fa afatra fotsiny eto alohan'ny amaranako azy ho an'olona zay mitondra am'izao mahaiza makalesona fa io zavatra tsy manjary ataonareo androany io ahitsy io rapitso ary mety ahitsy io rapitso ka aza metreritra nareo tsy ho tratra ny aloka mba mailo ihany fa ity fitondrana ty mandalo tsisy hipetraky eo mandrakizay firenena iraha manana ty ka samby sarotintsika aza manararaotra loatra fa manahirana no meritreritra azy mety tsy ampoizinareo rapitso ny zavatra mety hitranga raha ohatra ka izay no zavatra hataotsika eto hanambaka ny mpiarabelona de hihinana ary handravarava hanao ampimamba ny fananam-bahoaka zay angambany fa misaotra atsika somary lavalava ndresadresaka eto ka de mankasitraka amin'ny manaraka atsika manao misimisy merci beaucoup